Natana fiona tamin'ny filoha tanzaniana no Nagatar izay filohan'ny troika ihany koa fa tsy nisy ny fampahafantarana amin'ny hoe tokony ihonana ny filoha teo aloha ka amin'izay ny voalohany faharoa dia nahazo fampihetsoana tsy fanasana fa fampihetsoana ny tena ny vadiny volana desambra hoe tokony ho avy ary tokony tonga any Tanzania ny fahaenina ny volana desambra zany hoe ray andro milo 24 heures akory ary zany no hiantsonanao hoe mba misy ny consultation ho atao ampina ny voninahitry ny firenena dia tsy atao ohatran'izay fa tsy mety ho an'ny firenena malagasy ny fampihetsoana ny convocation ohatran'izany zany kosa nefa dia tsy midika hoe raha ny fionana ny filoha tanzaniana ary iona Venezuela dia zay zany nagataka an'izay fionan'izay ary mino fa iona aminy ary Venezuela dia isay fionan'izay consultation individuelle atao na ny filohan'ny firenena tanzaniana na filohan'ny troika no miona amin'ny filohan'ny tetezamita ny firenena malagasy zay zany aloha ny zavatra voalohany tsara fantatsika vahoaka malagasy. Mety misy vokany amin'ny raha-pirenena malagasy hoe mihitsy natao za mino fa ny zavatra mitranga dia fantatry ny ary efa nisy ary ny fialan-tsiny nataonareo vondro natao amin'ny SADC tsy le eto an-toerana fa ny tany ivelany mikasika ny tsy fitezany sy ny rafitra tokony marahana amin'izay fanasana filoham-panjakana izay zay moa zany ny voalohany tsara petraka faharoa ny fanasana zay tonga tamin'ny fahadimy ny volana desambra zay hoe tokony ho avy any fahinana amin'ny volana desambra dia diso ny anarana satria ny anarana dia hoe Andrea Rajoelina zany dia tsy fanajana koa antsika firenena malagasy zany hoe ianao hoe ohatra nasan'ny filoham-pirenena François Hollande dia ataonao hoe François Zos Hollandias dia ahoana ohatsy izy ny filoha frantsay mandray an'izany zavatra faharoa ny SADC any nefa nametraka ny feuille de route efa nametraka fa efa filohan'ny transition tena nefa ao anatin'le fanasana ihany koa fiantsona aloha avy-zavaina tsara fiantsona dia hoe président de la haute autorité de la transition zany zavatra rehetrarehetra misy pitsopitsony tsy manaraka ny ordre protocolaire na ny fenitra ny protocole tokony ho arahana ka za mino fa tsy tokony mivelively ny hoe fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny famahana krizy eto amin'ny firenena fa zareo any miaratsiny noho zany tsy fitevany zavatra maro zany noho ny akoatran'izay koa dia ny hoe tany Pretoria tany amin'ny ambassade ny Pretoria no mbola nandefasany zareo zany fiantsony zany ary tsy ny secrétaire exécutif any SADC akory ihany koa no mbola nanosony an'izany fanasana zany zany fiantsony zany fa mbola tokony andraikitra ao amin'ny secrétaire ny secrétariat ny exécutif any SADC ka zay ngamany rafitinina tsy misy fiantraikany mihitsy amin'izay fivorianany zareo tany fa fialatsiny aza no nataony izao.